mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Miarahaba antsika revaka malala tratra ity zoma fahavalon'ny volana desambra ity. Ny mofinaina voalahatra ho antsika dia ny bokin'ny Salamo. Salamo fa 430. Salamo fa 430. Raisina amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 10. Amin'ny anaran'i Jesosy. Isaotran Jehovah lalandava eo ambavako mandrakariva ny fiderana azy. Jehovah nirereny fanahiko ary izany ny mpandefitra ka ho faly. Miaraha mankalaza ny Jehovah amiko ary aoka hiara manandratra ny anarantsika. Mitady an'i Jehovah dia mamaly ahy izy ka manafaka ahy amin'ny tahotra rehetra. Mijery azy ireo ka miramirana sady tsy mangahy ny tavany. Ity olo-mandry ity ny antso dia ny hain'i Jehovah ka namonjy azy tamin'ny fahoriany rehetra. Anjelin'i Jehovah mitoby manodidina izay matahotra azy ka mamonjy azy. Andramoka izao fa tsara Jehovah, sambatra izay olona mialoka aminy. Matahoran'i Jehovah ianareo olo-masina fa tsy hanan-java mahory izay matahotra azy. Na dia ny liona tanora aza tsy ampy hanina kanoana, fa izay mitady an'i Jehovah kosa dia tsy horon-java-tsoa akory. Ray masonao manomasinana ny fahamarinana, miteninao ny fahamarinana. Amen. Ity Salamo 430 ity dia mitantara ny zavatra nitranga tamin'ny Davida, hitantsika eo amin'ny bokin'ny Samoela voalohany 2:20. Tany am-panosirany amin'ny tavan'ny Saoly Davida no niseho ity tantara ity izay ao amin'ny Samoela voalohany 2:20 itsika teo. Ary raha mamaky ilay Samoela voalohany 2:20 tsika dia efa afaka manitsy sady ny lohatenin'ilay Salamo, satria eo amin'ny lohatenin'ilay Salamo dia manao hoe salamo nataon'i Davida tamin'izy nody adala teo anatrehany Abimeleka. Raha ny tena marina dia tsy teo anatrehany Abimeleka akory Davida no mody adala, hitantsika eo amin'ny bokin'ny Samoela io, fa teo anatrehany Akisy. Satria mampifangaro kely azy dia satria taloha nihaonan'i Davida tamin'ny Akisy dia nihaona tamin'ny Abimeleka izy. Abimeleka dia mpisorona. Tsy mody adala teo anatrehany Abimeleka akory Davida fa i Abimeleka aza dia namonjy azy na mihazo mofo, izay mofo tsy tokony hohaniny akory raha ohatra ka nilarana ny jerena, satria mofo natao hohan'ny mpisorona, mofo aseho tahaka ny hoe mofo mpandraisana. Dia nomeny an'i Davida satria nohon'i Davida tany am-panosirana dia nomeny Abimeleka azy ireo mofo izay mofo aseho, mofo 10 voalaza ao. Fa rehefa tao henan'io izy dia nandositra ary dia tonga tany amin'ny Akisy, mpanjakan'ny Filistina, dia samborin'ny olona izy dia nentina teo amin'ny Akisy. Hoy ny olona hoe ity Davida lay nantsointson'ny olona hoe Davida mavady alin'alina, Saoly navady arivorivo. Dia natahotra Davida nanoloran'ny Akisy hoe hafahafa fijery Akisy, dia mody adala izy, nisaritahany volony, nanao rarakivy izy, dia hoe Akisy manao hoe eto any fa atao inonareo hitondrana olona adala. Zay lay nahavonjy an'i Davida teo anatrehany Akisy. Dia zay ny tantaraina amin'ity Samoela voalohany ty. Ka hoy manao hoe mody adala teo anatrehany Akisy izy fa tsy mody adala teo anatrehany Abimeleka tsy akory. Raha mamaky ilay Samoela voalohany 2:20 dia ho voahitsinao zay. Fa ny zava-dehibe dia tsy zay loatra. Fa ny zava-dehibe dia ny votoatin'ilay Salamo. Votoatin'ilay Salamon'i Davida izay salamon'ny mpanompon'Andriamanitra. Salamon'ny mpanompon'Andriamanitra izay tao anatin'ny vanim-potoana sarotra halan'i Saoly, tsy diso, tsy nanao ratsy, nanao soa aza nefa nenjehany ny olona. Mety mpitranga eo amin'ny fiainantsika izany hoe manao soa tsika, tsy manao ratsy olona, miezaka mamaly soa olona nefa zava-dratsy no asehatrin'ny olona azy. Davida dia nanao soa any Saoly satria tao anatin'ny ady sarotra Saoly tamin'ny ady tamin'ny Filistina, indrindra Goliata teo, dia Davida namonjy ny firenen'Israely, namonjy ny voninahitry Saoly, namonjy ny voninahitry ny Israely teo anatrehany fahavalony, kanefa dia velim-pialonana any Davida i Saoly. Rehefa velim-pialonana any Davida Saoly dia ny fofony ainy
ny fofony ainy ary nikasa mihitsy ara ny amono azy aingana arak'izay azo atao ary dia tao anatiny zany zavatra rehetra zany fakahalan'ny Saoly Davida zany no nandositra i Davida, nandositra ny tavan'ny Saoly. Be de be reo salamo nosoatan'i Davida tamin'ny vanim-potoana sarotra io, ny hoe tany ampanosirana izy na tany am-pirenena izy, ny pirenan'ny Saoly no nanohatra salamo ao anatin'izany ty salamo fa 4:30 ty. Salamo mpanompon'Andriamanitra zany zay tsy diso nefa enjehina, salamo mpanompon'Andriamanitra zay mahatsiaro ho alan'ny olona nefany nanao ny marina, nanao ny mety. Dia ahoana zany salamo mpanompon'Andriamanitra izay mahatsiaro fanenjehana, mahatsiaro fakahalana ka voatery tsy maintsy mandositra, voatery tsy maintsy mihery, voatery tsy maintsy mandefitra, voatery tsy maintsy miataka mihitsy aza am'izay izay mahazatra. Ary dia farafahakeliny dia ireto zavatra telo reto no toe-tsaina ampitainy ty salamo ty, zay salamo mpino isika teo. Voalohany dia ny fahatokina ny herin'Andriamanitra, fahatokina ny herin'Andriamanitra. Mazava ny tenin'ny Davida manao hoe ny anjelin'i Jehova mitobo manodidina zay matahotra azy ka mamonjy azy. Ny fahatokina ny herin'Andriamanitra. Mandrakariva rehefa ao anatin'ny sarotra isika dia eo indrindra ny tena te-hiatehitra amin'ny herintsika na te-hiatehitra amin'ny herin'olombelona satria rehefa anatin'ny sarotra dia mitady vonjy aingana arak'izay azo atao satria mandrakariva lay loza na lay zavatra loza amin'ny tatao any de tazany masontsika ary rehefa tazany masontsika lay loza amin'ny tatao dia mitady famonjena tazany maso koa isika zay maha olombelona satria taza maso lay loza, taza maso lay zavatsarotra, taza maso lay fahavalo dia mitady vahaolana koa taza maso. Lay finoana nefa tsy taza maso, lay finoana lay fahatokinan'Andriamanitra tsy taza maso, zavatra tsy azo tsapahi-tanana hany ka sarotra ny miaina ny finoana ao anatin'ny loza amin'ny tatao, sarotra ny miaina ny finoana ao anatin'ny loza amin'ny tatao fa mitady vahaolana hita maso toy ny hoe mitady olona, mitady zavatra ary io no mahatonga ny olona mora latsaka ao anatin'ny fanompo-tsampy rehefa ao anatin'ny zavatra sarotra izy satria ny sampy hita maso, satria ny ody gasy hita maso, satria ny mpanao boule de cristal ohatra na ny cartomancien ohatra na ny tak'izany dia avy hatrany dia hita maso any ka manjary mora latsaka ao anatin'ireny ny olona satria tsapany lay loza amin'ny tatao nefa tsy tsapany akaiky le vahaolana de mitady vahaolana hita maso aingana izy hoentiny miatrika, hoentiny manakona ny masony eo anatrehany lay loza amin'ny tatao. Ary dia ao anatin'izany no ahitsiny ty salamo Davida ty manao hoe ny finoana nge mety ho hita maso zay mahatonga azy miteny hoe ny anjelin'i Jehova. Mampahery zany ao anatin'ny vanim-potoana sarotra tsika dia taon'ny Davida tsy ary hoe eo angely anjelin'Andriamanitra tsy hita masonao izy fa izao misy mijoro eo akaiky eo izy, misy présence hoy nareo miteny frantsay eo anatrehan'ny olona zay mandalo zavatsarotra raha mino izy. Ary dia tsy lavitra zany lay vahaolana satria manodidina anao lay anjely, tsy hita masonao fotsiny izy, tsy azonao tsapahi-tanana izy, mety tsy azonao resahana koa angamba fa izao manodidina anao izy. Rehavako ny vahaolana na ny toe-tsaina tian'ny salamo tian'ny Davida ao an-tsaintsika efa nandalo an'izany zavatsarotra zany izy, mety mandalo mafy no zay lalovantsika ankehitriny azy Davida de miteny izy manao hoe rehefa ao anatin'izany zavatsarotra zany ianao, ao anatin'izany zava-manahirana zany ianao de tsarovy fa ny anjelin'i Jehova manodidina anao. Zany hoe lay famonjena de tsy lavitra fa lay famonjena de eo. Mety mafy aminao ny manaiky an'izany satria tsy azonao tsapahi-tanana izy, mety ho mafy aminao ny mino an'izany ka mitady vahaolana vonjy maika, mitady vahaolana vonjy tavanandro ary ndraindray satria rehefa anatin'ny sarotra tsika de tonga koa lay ratsy miteny tahaka ny tenenany tamin'i Jesosy manao hoe ianao nona azo tsapahi-tanana ny anohananao de izao ity misy vahaolana aingana teneno ho tonga vato, ho tonga mofo io vato io teneno aingana vitanao zany, zay le vahaolana zay toy ny azo tsapahi-tanana, lay solution de facilité, lay vahaolana moatsany mahavonjy vetivety ohatran'ny azo tsapahi-tanana vetivety hoe io misy vato
de teneno tonga mo fotsiny io de vita izay le vahaolana vonjy tavanandro izay le vahaolana ohatrany mahavonjy vetivety zay nefa vahaolana tsy mifanaraka amy sitrapon'Andriamanitra, vahaolana tsy manefy ny saina hiezaka vahaolana tsy manefy ny saina hiankina amin'Andriamanitra, zay lay vahaolana miala mihitsy aza amin'ny foto-kevitra amy prinsipa an'Andriamanitra satria tsy foto-kevitr'Andriamanitra mihitsy ny hoe vato tonga mofo rehefa vato de vato, tsy foto-kevitra mifanohitra amy sitrapon'Andriamanitra zany. Dia izay toe-javatra zay no tiany Satana ho ao an-tsain'ny olona rehefa ao anatin'ny sarotra izy mampitady olona vahaolana izay mifanohitra amy sitrapon'Andriamanitra nefa toy ny vahaolana vetivety, toy ny azo tsapahitanana, toy ny mahavonjy nefa tsy mifanaraka amy sitrapon'Andriamanitra. De hoy Davida, aza miankina am'zany fa izao Andriamanitra eo, aza manaraka an'zany fa Andriamanitra eo, mino fotsiny, matoki fotsiny, manantena fotsiny an'Andriamanitra fa ny anjelin' Jehova eo akaikinao. Zay ny toe-tsaina voalohany ny hoe rehefa ao anatin'ny sarotra isika de zao tsarovy fa Jesoa eo. Tahaka ny Petera zay saika latsaka tao anaty rano satria nitsoka ny tafio-drivotra de niteny manao hoe tompo vonjeo ampio a Jesoa de namaly ny tompo manao hoe kely fona nahoana no mianamana, aiza ianao nahoana no mianana, dika zany de zao zava-dehibe ny fahatsapatsika fa Jesoa eo mandrakariva. Fa ny toe-tsaina faharoa zay tian'ny mpanao salamo ho ao an-tsaitsika rehefa ao anatin'ny ny sarotra isika dia ny zava-dehibe faharoa dia tsy ny fahatokisan'Andriamanitra ihany fa ny toetra koa zay matahotra an'Andriamanitra. Hoy manao hoe matahory ianareo olony masina fa tsy hanan-java mahory zay matahotra azy. Rehefa ao anatin'lay fanatrehan'lay anjely manodidina isika na ny fanatrehan'Andriamanitra de zao hotsika manao hoe ndraindray adinotsika ny fahatahorana an'Andriamanitra. Tafita mandresy satria eo ny anjelin' Jehova fa izao rehefa tafita de aveo manadino ny fahatahorana an'Andriamanitra, rehefa tafita de zao manadino le fahatahorana an'Andriamanitra. Raha mbola ao anatin'lay zavatsarotra de zao mahatsiaro hoe aiza ianao Andriamanitra, io lay anjelin' Jehova eo akaikeo. Fa nandray rehefa tafita de zao adino indray lay anjelin' Jehova, adino lay fahatahorana an'Andriamanitra. Ka lasa ny olona ny atahorana na ny zavatra ny atahorana na ny manodidina ny atahorana dia hoy Davida eto manao hoe rehefa rahatr' zay afahan'Andriamanitra ianao, navotan'Andriamanitra ianao satria ny anjeliny nataony manodidina anao de zao mahatahora an' Jehova. Ary mahatahora ianareo olony masina. Ny olona ndraindray mametra-panontaniana raha mijery ny firenena izy zao, mijery ny zavatsarotra eny amin'ny firenena, mijery ny fahantrany firenena de miteny foana ao hoe fa nahoana moa zany ny malagasy mpanompo sampy ny mahatonga atsika ohatran'izao, malagasy maditra be de be malagasy tsy mivavaka be de be malagasy manompo tromba be de be ny malagasy mbola manao an'zao zay mahatonga ny fahatezan'Andriamanitra taoko zao. Marina ihany zany amy lafiny anankiray fa tsy marina feno. Nahoana ny tsy marina feno? Tsy marina feno satria raha mamaky ny bokin'ny tantara isika, amy bokin'ny tantara zay nakaitsika ohatra teo dia hoy ny bokin'ny tantara manao hoe raha ny oloko ny tompo zany ny teny, raha ny oloko zay nantsoina amin'ny anarako no avy anetry tena ka hivavaka de hiaino any an-danitra aho Jehova ka hanasitrana ny taniny. Zany hoe Andriamanitra zany manasitrana ny firenena, Andriamanitra manasitrana izao tontolo zao rehefa miverina ao aminy ny zanany na ny mpanompon'Andriamanitra. Ny fibebahana andrasan'Andriamanitra zany tsy ny hoe ny mpanompo sampy akory no andrasan'Andriamanitra hibebaka de manasitrana izy. Ny mpanompo sampy de mbola hitohina ny filazantsara fa ny andrasan'Andriamanitra hibebaka dia ny mpanompon'Andriamanitra. Raha ny oloko zay nantsoina amin'ny anarako, zay ny tenin'Andriamanitra, no avy anety tena ka hivavaka na ka hibebaka de hiaino any an-danitra. Zany hoe Andriamanitra zany mitaona ny kristianina hiverina ao aminy. Ny mahamaika an'Andriamanitra de ny fiverenany zanany ao aminy tahaka ny fiverenan'lay zanaka adala ao amin'ny filazantsara masina araka ny lioka.
Andriamanitra tsy hoe mila vaniny zany ka hoe iandry ny fibebahan'ny tsy kristianina izy vo anasitrana ny tany, tsy zay loatra no mamaky an'Andriamanitra fa ny fibebahan'ny kristianina, zany hoe ireo efa ao amin'ny tompo ireo ny tian'Andriamanitra iorina tsara ao amin'ny tompo de manasitrana ny tanytsika Andriamanitra. Andriamanitsika mora mitsara de veritsika fa itsika tsara fa ny tsy mpivavaka ratsy ary ny fototry ny fahavoazan'ny firenena de tsy dia ny mpanompo sampy tsia ny mpino mihitsy ny mpino ny fototra zay no azo ilazana azy, zany hoe Andriamanitra mitaona ny mpino iverina amin'Andriamanitra fa tsy hoe manome tsinitsika manao hoe anka matonga e ohatran'izao za nge tsara fa matohatr' zao ny firenena de zao no rery ratsy rery no rery mpanompo sampy rery no rery mpangalatry rery ny mpangalatra eny ihany mpanompo sampy eny ihany tsy editsika hevitra tsy mahafalan'Andriamanitra mihitsy zany tsy zany no mahafalan'Andriamanitra fa ny antokony fa ny miteraka ny fanasitranan'Andriamanitra ny tanytsika de zao ny fibebahan'ireo efa ao amin'ny tompo fa mangatsika ny fibebahan'ireo zay zanak'Andriamanitra fa niala tamin'ny fahamarinan'Andriamanitra ny fibebahan'ny kristianina miala amin'ny lalan'ny ratsy satria misy kristianina teny efa zanak'Andriamanitra saingy zao niala tamin'ny lalan'Andriamanitra ohatra na manota ohatra na manao zavatra tsy mety ohatra de ny fibebahany iritsika menakavy kristianina no andrasan'Andriamanitra mba hanasitranan'Andriamanitra ny tanitsika de tokony hiala arytsika amin'ny fanamarina tena tokony tsy metretsika manao hoe tsika tsara itsika marina fa matohatr' zao ny firenena de satria misy any zaro rery ny tena ratsy reny no andrasan'Andriamanitra hibebaka de manasitranaandriamanitra tsia itsika kristianina no tokony andiny tena voalohany indrindra raha araka ny fijery bokyn'ny tantara arak'izany no zany de izao betsaka ny kristianina navotan'Andriamanitra betsaka ny kristianina nametrahan'Andriamanitra anjely manodidina azy araka ny torevitry Davida eto fa izao izy reny de zao rehefa injay nandresy rehefa injay narovin'Andriamanitra de zao lasa tsy natahotra an'Andriamanitra intsony lasa niala tamin'ny didin'Andriamanitra de izao reny ny tao amin'ny mpanao salamo hoe mitoetra kristianina faharoa de zao matahoran'Andriamanitra rehefa injay tonga ny fahasoavana de zao aza manadino n'Andriamanitra rehefa injay tonga ny fitain'Andriamanitra de zao aza donoiny Andriamanitra fa ny fahatelo sady farany izay tia ny mpanao salamo takatritsika rehefa ao anatin'ny ady sarotra isika dia ny fitaomana ny olona hitodika amin'Andriamanitra ny fitaomana ny olona hitodika fitaomana ny hafa hitodika amin'Andriamanitra mazava be mihitsy amin'ity salamo ty ny hoe na iza nandray ny fitain'Andriamanitra de tokony hiteny manao hoe andramika izaho fa tsara Jehova sambara zay olona mialoka aminy aza miteny fotsiny ianao zany hoe za tafit'Andriamanitra de misaorany Jehova ry fanahiko fa mandehana koa tao amin'ny hafa de teneny hoe mba andramika izaho fa tsara Jehova rehefa anatin'ny ady sarotra ianao de mino fa misy anjelin'Andriamanitra miaro anao rehefa anatin'ny ady sarotra ianao ka nisy anjelin'Andriamanitra navonjy anao ndrahan'Andriamanitra ny mpanompo ndrahan'Andriamanitra ny famonjena anao de zao azafaly fotsiny am'izay fa misaoran'Andriamanitra araka ny teny hoe saotra ny Jehova lalandava de mandehana ambarao amin'ny mpiarabelona fa tsara Jehova mission an'ny kristianina ny asan'ny kristianina eto am'izao tontolo zao de manambara ny fahatsaran'Andriamanitra manambara ny herin'Andriamanitra tsy nataon'Andriamanitra hoe atavy ao anatin'ny fahasoavana fotsiny sika fa nataon'Andriamanitra hizara ny fahasoavana ny raisitsika tamin'Andriamanitra betsaka ny kristianina zay mandray fahasoavana be deaibe de misaotra an'Andriamanitra tokoa moa zany misy tsy manadino an'Andriamanitra fa misaotra an'Andriamanitra fa izao misy kosa tsy mizara lay tsy mitona ny hafa ao amin'Andriamanitra tsy mitona tsy miteny akory manao hoe ny fahasoavana ao Andriamanitra natoy izao aka andao re hiara hivavaka sika tsy mijoro vavolombelona tsy milaza ny fahatsaran'Andriamanitra misy rehefa andresahantsika Andriamaka teto amin'ny mofinainy mpanompon'Andriamanitra anankiray antsoina hoe Farandriamamonjy izay namorona hika anankiray saika itsika tsenjery lay hoe tsy nambaranao any marina ka de very aho zany hoe tsy nijoro vavolombelona tamiko ianao nifitsika mpinamana niaraka ny lalaotsika niara-ny anatritsika ny fanirasera tamin'ny toerana maro samihafa tsika be deaibe
za moa soran'andriamanitra satria nahafantara tsara n'ilay mpanovavon'andriamanitra namorona ny ririny niaraka fanerasera teny amin'ny université anankiray mihitsy aramono ny anarana tamin'ny fotoan'andro dia nyfanerasera tam'izany fotoana nyfanerasera taminy ary dia betsaka ny olona zay hoy fara anatin'ny tononkiro de isy olona tokoa nge overy isy olona overany aparany any tononkira moa iny fafaperitreretana antsika hoe de isy olona tokoa ve sanatria namanao niara-ny sakafo taminao niara-nalao taminao niara-nianatra taminao niara-niasa taminao fa niaraka nivory taminao teny amin'ny fivoriam-poko tany niaraka nivory taminao teny amin'ny fivorian-dray aman-dreny ny mpianatra sy ny sisa rehetra fa reny olona reny de tsy nylazanao koa nandre mandeara manao hoe ianao ve mino ianao ve mivavaka ianao ve nandray an' Jesoa mety hiteny ka amitsika manao hoe ka zany tsy azo atao zany fa mety azo atao zany amin'ny fiainana sasany fa amin'ny fiainana sasany zany tsy azo atao eny tokoa marina tokoa fa misy lalàna mametra zany nandray raha mety ataony olona hoe ianao adala fa zavatra ohatrany nge tsy firesaka zavatra ohatrany nge zavatra privé ny firesahana azy zavatra ohatrany nge zavatra personnel zavatra manokana sy ny sisa rehetra fa nahoana de zao rehefa tariny fanahy masina ianao dia manome fahazavantsaina ny fanahy masina afahanao mijoro vavolombelona satria ny fanahy masina de miteraka fijoroana vavolombelona mandrakariva ny fanahy masina de miteraka fijoroana vavolombelona tsy misy fanahy masina manginy zany fa ny fanahy masina de zao nitaonanao hijoro vavolombelona nitaonanao hisaotra an'Andriamanitra nitaonanao aneo zany ary marina fa mety so amin'ny vava ihany no hijoroana vavolombelona fa mety amin'ny alalan'ny toetra de fijoroana vavolombelona zay amin'ny alalan'ny fihetsika de fijoroana vavolombelona zay amin'ny alalan'ny fitafy aza de fijoroana vavolombelona zay amin'ny alalan'ny fomba fiasa ary de fijoroana vavolombelona zay mahatonga ny olona metra-panotaina hoe fa ahoana kay ny fiainanareo na izakay ianao ao anatin'ireny no hijoroanao vavolombelona hoe ay ve zay ohatran'izao rehefa koa malala ny zava-dehibe de zao ianao tsy mionona amin'ny zay nandray ihany fa tokony ezaka koa am'izay fafahana ny men'Andriamanitra anao am'izay sehatra misy anao mijoro koa vavolombelona araka ny tenin'ny mponao salamo hoe teneno asevo manandrana ny fahatsaran'Andriamanitra ny olona dia ho sambatra izy avako fiadanan'i Jesosy ane ombanao ary ny fiadanan'i Jesosy no anome anao herim-panahy ahatonga anao ho vavolombelon'ny tompo ivavaka sika tompo am'izao anao zahay fa ianao de mitona anay ho vavolombelonao mandrakariva ianao no mamonjy anay ao anatin'ny sarotra rehefa miantoraka aminao zahay ary nandray azy zahay manadino ny miantoraka aminao nefa eo akaikiny mandrakariva ianao de ataovy misotra anao lalandava zay tompo ataovy matsiary fa ny famonjenao de tsy lavitra fa azo ny tanana iraisina amin'ny fotoana rehetra ataovy tsapanay fa ny anjelinao ny fitahinao ianao Jesosy dia eo aminay mandrakariva fa ataovy miorina aminao zahay ataovy matoky anao zahay ataovy tia mizara ny fahatsaranao Andriamanitra zay dia am'izao herinandro madiva ifaran'izao de tsapanay zany fahasoavanao zany tompo de meteza hitahiry anay amin'ny fifaliana sy ny fahatokinanao hatrany de meteza napaka ao am-ponay ao amin'ny asanay ao amin'ny tokantranonay Jesosy amen